Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fiakaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 1. Niakatra tany an-danitra i Jesosy. Hoe, tsy mianatra amin'ny lakamisy satria ny tsy fiasana. Fa fetin'inona? Ny fiakarana. Inona ny dikan'izany? Zany hoe tsy fantatso marina. Tokony hazavaiko aminareo ve ilay izy? Eny, tena tiana ho fantatra marina tokoa izany. Ny andro fiakarana dia mampatsiahy antsika fa niverina niakatra any an-danitra i Jesosy rehefa navita ny asa nanirahana azy teto an-tany. 4 andro katroka tao aorianan'ny Pasika no nitrangan'izany. Niseho imbetsaka tamin'ny mpianatra i Jesosy nandritra ireo 40 andro ireo. Ary nahita azy izy ireo dia nandre azy ary niara-ninana taminy. Indray andro niara-nisehoany ny olona mahery ny 500. 40 andro tao aorian'ny Pasika dia nentiny ho any an-tendrombohitra Oliva ny mpianany. Naniry araka manokana amin'izy ireo izy satria manana hafatra manan-danja ambara aminy mialoha ny niakarany tany an-danitra. Vitako ny asan'Andriamanitra. Koa ankehitriny mandeha ihany ianareo any amin'ny olona rehetra iran'izao tontolo izao. Lazao mba mangataka ho tompon'izy ireo mba hahafahany hiaraka amiko any an-danitra indray andro any. Ary tsarovinareo fa omba anareo mandrakariva ary omeko hery ianareo ilaza amin'ny havany momba. Ary Jesosy naninjitra ny tanany ka nitsodran'ny mpianatra. Ary raha mbola nanao izany izy dia nanjavona tampoka. Ary nisy rahona nanarona azy teo amason'izy ireo. Ka niditra tao amin'ny tontolo tsy hita mason'Andriamanitra izy. Inona izany nataon'i Jesosy any an-danitra amin'izao? Manjaka amin'ny zavatra rehetra izy. Mamaly ny vavaka ataontsika ary mivavaka ho antsika amin'Andriamanitra izy. Ary ho an'ireo izay mino azy dia manomana toerana ho azy ireo any an-danitra izy. Novakiko tao amin'ny Baiboly izany. Ity mihitsy izany. Hoy Jesosy, misy fitoerana maro ao an-trano iraiko ary namboatra fitoerana ho anareo aho. Tsy nalahelo ve mpianatra rehefa tsy te ho aminy intsony Jesosy? Tsy izany velively satria efa nanao fampanantenana ho azy ireo izy. Inona ilay fampanantenana? Ho tantaraiko aminareo izany fampanantenana izany amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.